hiditra eo amin'ireo vaovao araha toekarena kositsika manomboka eto raha latsaky ny raha isanjato ny tany fandraisana anjara ny sehatry ny arena kibony tany amin'ny arkarena fahobe tamin'ny taona 2014 dia tafiakatra 2.12 isanjato izany tamin'ny taona 13 ity sehatry ity dia nandrafitra ny 14 isanjato ny etra miditra amin'ny foibe ny etra tamin'ny taona 13 nanao tatitra ny fampitahana ny volana alohan'ny orinasa amin'ny sehatry ny arena kibony tany sy ny vola voarainy ny fanjakana Rafaka Andriamanalina sy Mamira Samely Atrano mitondra ny sary. Ny tombony fandraisana anjara ny sehatry ny arena kibony tany teo amin'ny arkarena fahobe raha atao ny fampitana tamin'ny taona 2014 sy tamin'ny taona 13 niakatra avoreny ihany koa ny fandraisana ity sehatry ity anjara mifampidirana etra tamin'ny taona 13 hoy ny teo anivony ITA. Atao aloha ny fampitahana ohatra tamin'ny taona lasa zany sy ny amin'izao taona izao dia hita fa miamitombo kokoa ny fandraisana anjara ny sehatry ny arena kibony tany eo amin'ny arkarena fahobe satria raha hitantsika izao tamin'ny voalohany nanao ny rapport tsika tany amin'ny taona 2014 tany dia latsaky ny iray isanjato ny fandraisana anjara n'izany sehatry ny arena kibony tany izany amin'izao izy hitantsika efa mahatratra mihoatra ny isanjato ankoatran'izay ny fandraisana anjara ny sehatry ny arena kibony tany koa eo amin'ny etra zany eo anivon'ny direction générale des impôts dia raha tamin'ny taona lasa tany dia teo amin'ny 7 isanjato raha ny tatitra navoaka tamin'ity taona ity kosa zany dia hita fa nitombo avoeny zany satria nahatratratra ny amin'ny 14 isanjato zany ny fandraisana anjara ny sehatry ny arena kibony tany ao amin'ny etra izay miditra eo amin'ny kitapom-bola fanjakana. Ny tatitry ny fampitahana ny volana alohan'ny orinasa misehatra amin'ny tontolon'ny arena kibony tany sy ny vola voarainy ny fanjakana nandritra ny taona 2014 sy 13 dia izay nampahafantariny ety Androany teto amin'ny Bitsy Akorondrano dia nampiseho fa ny 70 ireo mpandraharaha tamin'ity sehatry ity no nanaovana izay fampitahana izay tamin'ny taona 2014 ary nisa 430 kosa izy ireo tamin'ny taona 13. Misy amin'ireo mpandraharaha fa nazavana no mbola misalasala anatanteraka fampivirana zao araka izany ministero anivon'ny fahadidiana Repoblika izay misahana ny arena kibony tany sy ny solika mba hanentanana azy ireo amin'ny fandraisana anjara amin'ny fampitahana tanterahan'ny ITA. Zany hoe io samy olo dehibe daholo ireo mahafantatra ny tokony atao ary mahafantatra hoe inona lalana mifeha fa ny ataon'ny ministera dia ampiantso hamora ny kompania rehetrarehetra mba ahafahana milaza aminy hoe tokony hanjay anjara ary hoe tsy maintsy manjay anjara ao anatin'ny programme ITA satria io nefa politika ny gouvernement mametraka an'io ITA io ka tokony hanaraka an'izay daholo ny kompania miasa eto Madagasikara. Ny famoahana ny tatitry ny fampitahana tahaka izao moa dia iray amin'ireo fipetraka kely ny fentrina ITA. Raha nahaton'ny ITA ny Madagasikara tamin'ny taona 14 dia nahato tamin'ny 14 teo moa izay fampetony izay i Madagasikara izay efa tonga teo midingana firenena kandida azy amin'ny firosoana amin'ny fenitra ao anatin'ny ITA. Mananatra amin'ny volana novambra 2012 araka izany i Madagasikara ametrahana ny antota taratasy eo anivon'ny sekretera jeneraly ny ITA iraisam-pirenena mba ahatonga ny Madagasikara voafidy ho firenena mifanaraka amin'ny fentriny ITA.